Ny tilikambo lakolosy avo ao amin'ny fiangonan'ny Saint-Onufrius. Eo ambanin'ny tilikambo lakolosy ao. Ny marimarina kokoa eo anilan'ilany tilikambo lakolosy sy ny tranoben'ny tempoly. Nisy lalina amin'ny rindra eo ankavanana. Ny biriky dia napetraka amin'ny semisikala. Ny biriky dia ambany kalitao sy mitovy ny hateviny sy ny habeny. Noho zany ny semis eo anelanelan'ny biriky dia malalaka. Nopetana ny nisy. Toy ny sisa amin'ny abaka anatiny. Tsy fantatra mazava hoe nahoana no ilaina ny nisy toy zany, habe sy endrika zany ao anatin'ny tilikambo lakolosy. Eo amin'ny ilana iray dia misy andalan-soratra sy dingana mankany an-tampony. Ity andalana ity dia sy simetrika amin'ny nisy. Ny toerana misy ny fisokafana eo amin'ny rindrina havanana sy havia dia sy mifanaraka. Jereo ny manahafa ny layout. Misy ihany koa ny fahasamihafana eo amin'ny tampony. Ny volts dia sy asimetrika. Ny volts koa dia sy mifanaraka amin'ny habeny sy ny toerana. Ny nisy dia lehibe lavitra noho ny andalana. Ny nisy dia ambony sy midadasika kokoa. Mba hatongavana amin'ny tohatra dia mila miondrika be ianao. Afaka mizoro amin'ny avony fenao amin'ny nisy ianao. Matetika ny olona no milaza fa nisy sary sokitra napetraka teto. Fa andeha hojerentsika ny fiangonana ety ivelany. Sy misy nisesa amin'ny rindriny ivelany amin'ny tilikambo lakolosy. Sy misy nisesa ho an'ny sary sokitra eo amin'ny fasadin'ny tranobe. Tsy misy nisana dia iray aza eo amin'ny rindrina ivelany. Tsy misy nise amin'ny rindrina avy amin'ny lafiny alitara. Tsy misy toerana anaovana sary sokitra koa ao anatin'ny tempoly. Amin'ny ankapobeny sy misy toerana mitovitovy amin'ny sary sokitra mitovabe amin'ny olombelona. Ny haninisy dia ao amin'ny andalan-soratra eo ambanin'ny tilikambo lakolosy. Ekeko fa nisy sary sokitra azo natao teto. Rehefa lasa ny mpiangon-tranon'olon-kafa, izay sy naoriny. Tamin'ny voalohany ity nisy ity dia natao any tanjona azo ampiarina. Mba hafahan'ilay rano manatanteraka ny tanjony. Noho izany dia nataon'ireo mpanao trano tamin'ny tsingerin'ny olombelona farany.